MG Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Nissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manolotra ho anao ny fampalalam-baovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprime manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Niala tsy ho isan'ireo kandida amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna amin'ny commune Andrenivohitra Fianarantsoa Razanamasoa Kristine. Tsy nomena ilay état 211 bis hatramin'ny faran'ny tenany ka nahatonga azy sitona ny antota taratasy. Ny fandeferana tsy midika hoe resy. Tombontsoan'ny filaminana sy fitoniana no tadiavina raha nambarany androany. Naneo ny atezeriny manoloan'ny fahatapahan-jiro lavariny ireo fokotany maro teto Andrenivohitra ao Malialina. Maharitra hatramin'ny ora enina farafahakeliny ny fahatapahan-jiro ao anatin'ny iray andro raha toa ka efa mambolana no tsy misitraka rano araka ny tokony ho izy ireo fokotany sasany. Raha ny tetsy amin'ny fokotany Manjakaria manokana, nisy ny fifandonana tamin'ireo mpitandro ny filaminana omaly noho ny tsy fankasitrahana ny fahatapahan-jiro. Tsy hita mazava ary mijanona ho kobaka mbava fotsiny ihany ny fanarenana ny orinasa Jirama ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa tsy hita eo amin'ny fiainam-bahoaka ny famahana ny olana ataon'ny mpitondra. Tsy misy azo antenainina raha tsy mifototra amin'ny famokarana angovo ao anatiny amin'ny alalan'ireo toho-drano sy ny maro hafa isika raha ny faneho-kevitra ireo mpanao politika. Ho tanterahana ny 12 oktobra ho avy izao ny Grand Rally de Madagascar Sodirex by Azatana hiavaka ity andiany manaraka ity ary isy mpanamory avy any ivelany andray anjara. Any ivelany mitoetra ny darika bomba ataon'ny Israely ao Liban amin'izao fotoana. Manodidina ny 700 hatramin'ny alatsinainy teo ireo namony ainy. Avy ery fanambola velona ireo mponina ao Liban amin'izao fotoana manoloana ny zava-misy fa ihany koa ny fahafantarana ny politika ny mpitarika israeliana izay nilaza ny tsy emotra mihitsy. Ny atsipirindreo avy hatrany ary. Agavany andreto miklasity mikivavy nitsy diana ny tokantranonao amin'ity aliny zoma ity aterina ny arabo mba mpirarintso ary manasanao anjony fampalalam-baovao ary kanefa natsidika tao anatin'ny lohateny teo dia niala tsy ho isan'ireo kandida amin'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ao amin'ny commune Andrenivohitra Fianarantsoa i Razanamasoa Kristine. Tsy nomena ilay état 211 bis hatramin'ny faran'ny tenany ka nahatonga azy sintona ny antota taratasy. Ny fandeferana tsy midika hoe resy. Tombontsoan'ny sy filaminana ary fitoniana no tadiavina raha nambarany androany. Ny sitona ny antota taratasy firotsahako fidiny amin'ity fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsain'ny tanàna ity ao Andrenivohitra Fianarantsoa i Razanamasoa Kristine noho ny antsojaina azo azy ny tsy fanomezana ny certificat de régularité fiscale. Ka dia manoloana an'izany sakatsakana, manoloana any fandrirarirana dia everiko fa amin'ny maha olona firenvolom-pirenena ary ny mikatsaka ny tombotsoam-pitoniana sy filaminana ho n'ity tanindrazantsika malalatsika ity, ho n'ity Fianaratsoa ity dia everiko fa ny fahendrena dia ny misitona ny firotsahana ho fidina ho be ny tanàna ny Fianaratsoa. Ny fandeferana tompoko tsy midika fa resy ary tombotsoa ny filaminana, ny fitoniana sy ny apaisement no tadiavintsika ka dia tsy hanome tsy niangambanareo amin'izany fisotonako ny candidature izany.
raha ny zava-nisy nandeha tany amin'ny ivitoerana fandaovan-ketra tao Fianaratsoa ahafahana mahazo ny état 211 bis ary nilaza ny tompona andraikitra tany an-toerana fa tsy manana fahefana tsy mahatapaka ka nanipy ny andraikitra aty Antananarivo. Nandefa iraka taty Antananarivo araka izany ny kandida amenona ny antota taratasy notetezana ireo ivitoerana fandaovan-ketra toy ny teny Analakely tsy mba zaza hatreny amin'ny foibe fandaovan-ketra fa faniliana ihany koa no nitranga. Ny taratasy manamarina ny fandaovan-ketra izay tsy tokony ho sarotra raha ho any Razana Masoa Kristine. Zaho dia mpiasa mpanjakana mpitsara mpisotro ronono ary mandray aho bon de caisse ny retraite ny pension de retraiteko isam-bolana ary zay ao anatin'ny bon de caisse zany dia efa sotonina any fotony ny hetra zay tokony alohako satria zaho olona tsy manana orinasa mazava ho azy amiko moa zany fa hoe fa nahazo baiko izy fa raha ny fangatahany io ramatoa io hatrany fotony hatraty Fianaratsoa ka tonga agny Antananarivo dia sakano ny lalana. Fifidianana tsy manaja ny demokrasia fa saritsarina fifidianana toy ny teo aloha no mbola iseho. Tsy ankalalahana ny firotsako fidiana ary mbola hoahodikodana ihany koa ny voka-pifidianana hoy ny faneho-kevitry ny mpanao politika raha ity fitondrana tsy mahay makalesona ity. Mampanahy izao trangan-javatra izao ampiny ny fahasiranana ara-tsosialy goavana iainan'ny vahoaka hoy ny faneho-kevitra. Any fijeriko azy aloha dia efa mandeha makany amin'ny kristika hita ireny olona mivoaka mandeha tsy misy mpitarika eny amin'ny arabe ireny no ny rano sy ny jiro tapaka zay ampitahoan'ny ministra zay ao hoe mitandreminareo asako raha ny ministra ve ny tokony ampitandrina sa le ministra ny tokony ampitandremana hoe mitandrema ianao fa mbola tapaka foana ny jiro sy ranonay hatramin'izao tsy fantatro aloha dia anjaran'ny vahoaka mitsaran'izany ary verina fa tsy maintsy lalànan'ny demokrasia ny azahoantsika manavitra nyty firenena ity mahatsapa nefa tsy zany loatra ny zavatra mitranga afatra hatramin'ireny firotsahana filoam-pirenena ireny ka everiko fa tokony andiny tena tsara ny malagasy alohan'ny andatsahana vato amin'ny fifidianana io. Ao ny miaya manoloana ny tranga misy amina faritra maro manerana ny nosy, ao ihany koa ireo manana fomba fijery fa amin'ny alalan'ny fifidianana io no anehoan'ny vahoaka ny heviny manoloana izao toe-java-misy izao. Betsaka misy nanantena fa hoe tsisy kandida eto Antananarivo nefa dia reo samy betsaka no latsaka betsaka ny fanantenany sasany betsaka ny teolany be ny Antananarivo moa zay ireny vohitry Madagasikara matoa izy milatsaka dia misy fanantenana ary misy zavatra atenainy any ho ampiasainy any manana na izy manana ny vola na izy manana ny mpanohana ao ny sandry ny ilaza azy ao ny sandry ny ilaza azy efa voalazako teo ny sandry ny hoe reto ny manatsandry reto ny mahay mandihy fa mety koa manana ny fahaizana miafina ny sasany ka dia alao avy ny 11 Desambra. Raha iverenana ny zava-misy any Fianaratsoa no ny fangatahana sy ny antson'ny vahoaka ny Fianaratsoa no nahatonga ny Razana Masoa Kristine nanapa-kevitra fa irotsaka ho ben'ny tanàna miaraka amin'ireo mpiaradia aminy ary nitondrany ny anarana hoe kandida ny vahoaka. Endrika fanampenam-bava ny olom-pirenena famerezan-jony vahoaka izao zava-misy izao fa ihany koa ahitana taratra fa saritsarina demokrasia no misy eto ho hiatrany ny faneho-kevitra ireo mpanao politika manoloana ity tranga ity. Porofo zao fa matahotra fifidianana ny fitondrana rajoelina ka hitadiavana ny fomba rehetra aminganana ireo olona fantatra fa andresy raha tsy aka afa-tsy ity tranga Razana Masoa Kristine ity. Ny toerana misy ny firenena ankehitriny sy ireo olana tsy tamboisaina efa hita fa tsy mahavita na inona na inona izao fitondrana izao hoy ny mpanao politika. Tsy mahavita, tsy mahay ary mamotika fa mbola misakana ihany koa ireo te-hanao sy manampiniavana ho an'ny tanindrazana. Araka sary fanehoana fahitantsika ireny dia naneho ny atezerany manoloana ny fahatapahan-jiro sy rano lava ireny ireo fokontany maro teto Andrenivohitra Omaly alina maharitra hatrany amin'ny 900 farafahakeliny ny fahatapahan'ny jiro io ao anatin'ny ray andro raha toka efa amam-bolana tsy misitraka rano araka ny tokony ho izy ireo fokontany sasany raha nitetsy amin'ny fokontany Manjakaray manokana nisy ny fifandomana tamin'ireo mpitandro ny filaminana Omaly noho ny tsy fankasitrahana ny fahatapahan-jiro. Manjakaray, Imerina Fony, Analamahintsy ary Atranitos saika nahitana hetsika dorogodiarana na fidinana an-dalambe izay nataon'ireo mpolina Omaly alina noho ny tsy fisitrahana jiro sy rano araka ny tokony ho izy. Raha ny teny Imerina Fony manokana nanao sakan-dalana tamin'ny alalan'ny dorogodiarana ireo mpolina ho fanehoana ny tsy fankasitrahana amin'ny fahatapahan-jiro isan'andro.
tonga hatrany amin'ny fifandomana tamin'ireo mpitandro ny filaminana izay fihetsiketsehina izay raha ny teny manjakaray. Roa andro ny sesy ireo mponina no nidina an-dalambe no ny tsy fisian'ny rano efa mambolana maro izay. Mpitandro ny filaminana ankilany no setrin'izay fitakiana izay raha ny zava-nisy teny manjakaray omaly alina. Leo ny fahatapahany jiro sy ny rano tsy mifidy andro tsy mifidy ora ny vahoaka malagasy. Ny vahaolana nomeny jirama izay tsy misy afa-tsy ny fahatapahan-jiro mifanesy izay miatra manaina raha ny fitarainana voaray. Tapaka lavo io ka matetika mihitsy io malo zao izy intelo say nefa tena indraindray ny tapakandro maraina ary malo zao tsy nandeha mihitsy. Tena misy taraiky hatramin'ny 3 semaines mihitsy ny asan'olona raha ny olona komba mahafantatra ihany. Ka vao tangorona teo ny olona nandefa le ndrehatra le pneu dia efa tonga ny zandary mananala an'izy teo. Tsy dia misy hoe nikorotana be. Ie, iny aloha tena ejana be ty aminay aty zao tena tapaka foana ny jiro, tsy atandro tsy alina tsy divaraina fa tapaka foana. Simba daholo ny zavatra ao an-trano rehetrarehetra. Dia amin'iny tena fijaliana mihitsy satria amin'iny jiro tena tapaka zay amin'iny vao tonga avy miasa zay vao mikarakara ao an-trano tena mijaly mihitsy. Rairay tsy manam-bola midy labozia dia tena mijaly mihitsy. Ie, fa tatoato mihitsy izy zao nanao an'izay foana. Raha nitatitry ny teo anivon'ny jirama, zato hatramin'ny 420 megawatt ny famokarana herinaratra ao an-dekaleka amin'ny vanim-potoanan'ny orana. Ankehitriny, tsy misy afa-tsy 40 megawatt ny herinaratra azo amin'ny toby famokarana herinaratra iray amin'ireo lehibe indrindra. Raha ny rano, tsy ampy hatrany amin'ny 100 tapitrisa litatra ny famokarana izany. Fa ny liana andraikitra ihany ankilany no mahamaika ny fanjakana tompona andraikitra. Tsy nanao investissement tao anatin'izay 30 taona izay amin'ny resaka hoe famokarana rano tany amin'ny taona 20 taona lasa tany efa tokony natomboka izy. Zao zany vao nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana ya 4 ans ngambany izay sa 5 ans hoe ndao tsika hanao investissement dia nanomboka nanao ny projet fa tsy moramora zany no manao an'izay. Voalaza teo ihany koa hoe ny tuyau rehetrarehetra zay ananantsika indrindra amin'ny resaka distribution, resaka fizaran-drano zany dia tena efa tsentsina raha ilaza aminareo hoe raha ohatra n'iny ny dimension tuyau mety ohatran'izay sisa ny lalan'ny rano. Tsy hitsatra ny fitakiana ho an'ireo mponina raha tsy mivany olan'ny fahatapahan'ny jiro raha ny fanazavan'izy ireo. Zo ny olom-pirenena ny maneho hevitra mikasika ny zava-misy iainany. Zo sy filana fototra ihany koa ny fisitrahana jiro sy rano araka ny tokony ho izy. Zo izay hitsakitsahana ampiasana ireo mpitandro ny filaminana isaky ny maneho ny hevin'ny olom-pirenena. Manodidina izay lafy mavao izay hatrany dia tsy hita mazava ary mijanona ho kobakambava fotsiny anty ny fanarenana ny orinasa jirama ataon'ny mpitondra amin'izao fotoana izao fa tsy hita eo amin'ny fiainam-bahoaka ny famahana olana ataon'ny mpitondra. Tsy misy azo antenenina raha tsy mifototra amin'ny famokarana angovo ao ato anatiny amin'ny alalan'ireo tohidrandro sy ny maro hafa isika raha ny faneho-kevitry ny mpanao politika. Henri Florian. Tafiditra ao anatin'ny kiondalana tery ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao ary tsy hitan'ny mpitondra fanjakana intsony ny azo ambara eo anatrehany fitarainan'ny vahoaka manerina ny nosy izay efa leo tanteraka ny fahatapahany herinaratra izay tsy voafetra ao anatin'ny ora iray na ora roa intsony. Maro amin'ny fidiram-bola ny mpondra ihany koa no voazakantsakana sy voatointoina amin'ny ity tsy fananany mpitondra fanjakana politika mazava amin'ny fanarenany ny orinasa mpanjakana jirama ity.
efata-le jeneraly miisa efatra eo izay no nifandimby nitantana ny jirama tao anatin'ny fotoam-piasana izao fitondrana izao raha atao jeritodika mila mamokatra angovo atao anatin'ny isika voatafavoaka eo anatrehan'izao olana misy izao raha ny nambarandreo mpanao politika raha fa mbola tsy mamokatra angovo isika rehefa mbola manao paipaikady politika maika vola na ihany koa hoe paipaikady politika tsy mifototra amin'ny politika ato anatiny dia tsy hiarina mihitsy ny orinasantsika malagasy io fatatsika ny zavatra nisy fa noho ny famehina tamin'izany fotoanandro zany manatratra hoe amafana tsosa sy ny sisa dia lasa mametraka fepetra zany ny vahiny tsy hiditra detay amin'izay isika fa ny tolo-kevitra izay mentsika dia hoe nisy an'ireny tetika asa lehibe teo sahofika sy volobe izay mavelom-bola ankehitriny fa hoe hoetsena izy ireny izay mila makalesina isika fa mbola tafiditra anatin'ny paipaikady politika ihany koa tsy nafana ny noheny ireny fa ny vahaolana tsina dia ny firosotsika makany amin'ny famokarana angovo mirosotsika makany amin'ilay transition énergétique dia le fanaovana hybridation zany fanakambanana ny termika sy ny angovo vaozavaozina fa tanjona dia hoe manana angovo maleo teny atreto betsaka amin'ireo mpamatsy vola no kivo tanteraka raha vahoresahana bakasika n'ity jirama ity misy kosa ireo izay milaza fa anampy saingy mijana ho fampanentanana fotsiny izany atreto latsaka ao anatin'ny lavaka mangetsiketsiky ny faty antoko gouffre financière ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao noho ny tsy fahaiza mitantana sy ny kolokolo maro samihafa zany makasika ny jirama sy ny olana fahatapahan-jiro sy rano fa tonga tao amin'ny bureau-ny OVEC distrikany Toliara voalohany ny avy eo anivo ny vovonana firaisakina izay tariny sy olom-bavam-bahoaka ny Toliara voalohany sy teny Andriana Soloniaiko sy ny vahoaka mivondrana eo anivon'ny prositeny Omaly Tolakandro nametraka ny antota taratasy filatsahako fodina ho ben'ny tanàna commune Ambonivohitry Toliara Bonhomme Mélisée Kolo Toliara. Frérot Ralay vahiny mpandrindra ny prositeny eto Toliara no voasafidy ny vovonana prositeny ho kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy izao tafapetraka teto amin'ny bureau-ny OVEC distrikany Toliara voalohany ny antota taratasy firotsahako fidiany sy ireo mpanolotsaina prailista aminy nanara-dalàna izahay androany sy lazaina hoe rapitso misy raha hafahafa indray dia complaint dossiernay tafapetraka androany isahorana ny tompo zany zay fa tafapetraka ny dossiernay andriamatoa frérot l'homme noir moa zany no candidanay atolotsy ny prositeny ao amin'ny firaisankina lalao toya atatsika lalao madio zay te ambahoaka amin'ny tanà toy etoa ro tokony hitondra ny ben'ny tanàna mitohy ny tolona ho ity kandida atolotry ny vovonana prositeny ity ary ny fandraisana fahifana ihany no vahaolana ahafana mampandroso ny tanàna ny Toliara tsorona eto fa niady zay entiny filoha nasionaly ny prositeny ho an'ny vahoaka malagasy dia mbola tsy vita satria mbola mahantsa ny vahoaka malagasy ka itsika eto Toliara koa anisan'izay zay ny antony mahatonga anay tsy maintsy mbola milatsaka hitondra an'izay fampandrosoana zay betsaka ny zavatra tsy mety eto tsy ho ente amin'izao avao ka fanjaisanjara amin'ny fifidianana fanjasanjaikitsy amin'ny fitantanana ny tanàna zay hitanay ho vahaolana ho an'ny Toliara mijoro hatrany ny vovonana firaisankina hoy ny solombavam-bahoaka sy teny Andriana Soloniaiko hanohitra ireo fanagajana mahazo ny vahoaka malagasy zava-misy tompoko dia reraka ny malagasy rehetra ny fampanantenana poakaty zay nataony filoham-pirenena dia tsy misy tanteraka avokoa ary zay indrindra no hijoronay mba ahafahanay manavitra any Madagasikara zay indrindra no hijoronay mba tsy hanome autoroute an'ity fitondrana ty hanao zay tiany hatao dia hoy izy izao hoe fantatry ny ao ambony Toliara te mitady fanovana ary zay indrindra natokoranay ny ananareo toy zainareo toy anadahinareo toy handeha hanavotanay an'ity tanànatsika ty misa efatra ny ho kandida ben'ny tanàna eto amin'ny commune Ambonivohitry Toliara raha ireo antota taratasy voaray teo anivony OVEC Toliara voalohany ka ny prositeny no nametraka ny antota taratasy farany Omaly
Melohan'ny rosotsika amin'ny lafim-baovao hafa dia mifantarina fa Ralainirina Marcel, mpanao politika sy Rakotomanana Richardson, talen'ny bureau-ny fitarenany eo anivon'ny fiadidinan'ny Repoblika novahin'ny fandaharana Ankitspo eto amin'ny fahitalavitra akolo aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Androany dia io mpanabetsaka manodidina ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolotsaina ary ny fiainam-pirenena ankapobeny ady-hevitra izay anasananao aoriana izao fampahalalam-baovao izao. Fa tsy ho tratra ny tanjona napetraky ny fitondram-panjakana ny ahazon'ny Madagasikara mpizahatany iray tapitrisa hatramin'ny taona 2024 raha tsy misy ny fanatsarana ny kampania mpitaterana anabakabaka anatiny manoloana ny fahampiteny ny lalam-pirenena rehetra amin'izao fotoana raha ny fanadihadiana. Eo ihany koa ny fanitarana ny serana mpiara-manidina manerana ny nosy izay tsy lahara-pahamehana ny mpitondra ankehitriny. Sarotra ny atratra ny tanjona amin'ny fampidirana mpizahatany iray tapitrisa hatramin'ny taona 2024 eto Madagasikara hoy ireo mpisehatra amin'ny fizahatany manoloana ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana. Potika avokoa ny lalam-pirenena rehetra tsy jeren'ny fanjakana ny mahakasika ireo sidina anatiny. Tokony jereny fitondram-panjakana hoe rehefa tonga eto Madagasikara ireo mpizahatany ireo zany dia sarotra ny teny hoe tsy maintsy andeha fiara reo. Afaka andeha fiara nefa zany fa le problème l'état de route zany ratsy be zany ka ilaina ny fanamafisana ny fanatsarana nilay kompania ato anatiny zany tsy inona zao lay Madagascar Airlines dia eo ihany koa lay tsara dia zany assurer nilay vol domestique zany satria ny ankabeazan'ireo mpizahatany ireo zany dia somary voafetra lay fotoana zany hijanonana eto Madagasikara ka raha ohatra andeha fiara zany izy dia lasa lany amin'ny fanaovana an'izay dia fiara zay de toute façon zany lay lalana koa tsy mipermettre an'zareo zany ho tonga araka ny fotoana zany izay ndeha ataoko hoe ananan'zareo zany eto an-tanindrazana. Tokony ho lara-pamehan'ny fitondrana ihany koa ny fanitarana ny serana mpiara-manidina indrindra amin'ireo faritra mahasarika mpizahatany raha ny fanazavana. Focaliser amin'ny Antananarivo zany fitondram-panjakana nefa raha miresaka atsika otrikarenina voajanahary zany dia tsy de misy an'izany eto Antananarivo fa inona ary manakana fitondram-panjakana zany tsy todika makany amin'ireo faritra zany izay ndeha ataontsika hoe destination touristique toa ny Fort Dauphin, Morondava, Nosy-Be, Sainte-Marie sy ny maro hafa zany satria raha ohatra ka tsy mifantoka amin'izay fanatsarana na fanalehibiazana an'izay serana mpiara-manidina zay zany sika eto Madagasikara dia ho zava-poana satria ny Emirates Airlines tomboka dia tsy mampiasa ATR fa mampiasa Boeing na Airbus zany hoe fiaramanidina ngeza reny no ampiasainy zany ka ahafahantsika zany mandray an'izay Boeing zay zany mba ahafahantsika manatsatsa an'le tanjona ka raha tsy mifantoka amin'izay fanalehibiazana na extension de serana mpiara-manidina misy eto Madagasikara zay zany ny fitondram-panjakana zany dia tsy ho tsatsatsika 8 millions de touristes à l'horizon 2028 io zany. Isy fiatraiky ny goavana amin'ny fizahatany izay isan'ny antokapidibola betsaka eto Madagasikara ihany koa ny tsy fahandriam-pahalemana sy ny fahatapahan-jiro izay mampikaikaika ny maro amin'izao fotoana. Maika ny tokony hijerena vahaolana amin'ireo raha tiana ny ahatratra ny tanjona amin'ny mpizahatany iray tapitrisa hatramin'ny taona 2024 io raha ny fanazavana hatrany. Ankalazaina androany 17 septambra ny andro maneran-tany ho an'ny fizahatany. Misedra olana goavana amin'ny lafin'ny fotodrafitrasa avokoa ny akamaroan'ny kaomina maro manerana ny nosy amin'izao fotoana izao ka isareny eo amin'ny kaomina Betsinjaka distrikt'ny Toliara faharoa noho ny tsy fampin'ny vola entina natanterahana ny fotodrafitrasa. Ireo lafinjavatra ireo no tsy maintsy andraisana andraikitra raha nambaran'ireo tanora avy any amin'iny faritra iny. Henri Florian. Lasa vato misakana ho an'ny famparisoana ny firenena eny fa hatrany anivon'ny commune ny tsy fipetrahany fitsinjaram-pahefana sy ny fivangongony ny vola ety anivon'ny fanjakana fohy be. Mbola maro amin'ireo commune any amin'ny faritra no tsy ahitana sekoly ahafahany zanaky ny malagasy manovo fahalalana. Maro ihany koa ireo fotodrafitrasa no tsy ampy sy tsy mahavoavaly ny filany ny vahoaka eny fotony. Ny commune rehetrarehetra eto Madagasikara dia manana lycée fa ny Betsinjaka depuis zay ny anakinay anakoronga mianatra aty amin'ny lycée Laurent Boutkeky ary io farany hojerevana faran'izay haingana janvier jusqu'au mois de juin defa misy lycée ao Betsinjaka ary amin'ny fidirana ho avy defa misy mpianatra seconde première terminale ary fahatelo manaraka azy eo ny lafin'ny ara-pahasalamana ny vahoaka mihabetsaka nefa ny tolotra ara-pahasalamana tsy antonony
ka izany indrindra no ijerevana satria ny dispensaire ray ihany no manjafitra ny commune eo ihany koa ijerevana ezaka faran'izay aingana satria miankina manaina ny resaka fahasalamana izany rehetra izany nefa tsy tanteraka raha ohatsy ka tsy manjy fahalemana ny olona satria tsy afaka mianatra noho ny tsy milamina ny eritseritra tsy afaka mandeha mitsabo satria matahotra ny voaka ny trano namafisin'ireo tanora avy amin'ny faritra izay liana amin'ny tondra ara-politika fa nankasarotiny ny fahafahany olo-pirenena mandray anjara amin'ny raharaha-mpifidianana indrindra fa ny fifidianana manakaiky vahoaka dia ny fifidianana be ny tanàna ny farakabeny 10 desambra ho aby izao mety ho hiatrany ny fanaova ny fanjakana vato misakana ho an'ireo olona izay te hampandroso ny firenena araka ny fandraisan'ny ireo tompolandraikitra misahana ny firotsahako vidiana dia mitovy fa saingy manana tombony manokana ireo efa zadra voalohany faharoa ihany koa manana tombony manokana koa ireo izay kandidam-panjakana satria toa mandeha misosa sy milamina ny an'ireo ny fikarakarana sy fanatanterana izay antota taratasy rehetrarehetra izay isan'ireo tanora iazakazaka ho an'ny fifidianana be ny tanàna ao amin'ny commune Betsinjaka Toliara faharoa ny farak 10 desambra ho aby izao iflandro marary ny fiainam-vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka tsy tokony hitazam-potsiny ireo izay manana viana ho an'ny fampandrosoana ny firenena indrindra fa nirafitra iny fotony toy ny commune raha ny nambarany fa anarivony hektara ny alamay ao amin'ny faritra ala ny Fanalamanga nanomboka tamin'ity volana septambra ity tsy miraviravy tanana ny mpitantana ny orinasa fa miezaka manamafy ireo paikady efa noraisina hatramin'izay ity faritra ala ity izay isan'ny avokavoky ny tontolo iainana mamatsy ireo rano amin'ny sahabena loatra sy mangoro ka ina hiteraka voka-dratsy eo amin'ny famokarana nahazo vanany afo tatoato tao anatin'ny faritrala tantanan'ny orinasa Fanalamanga nanomboka tamin'ity volana septambra izay fotoanan'ny afo ifanarivony hektara ny alamay araka ny tatitra nataon'ny teknisianina may avokoa ireo hazo lehibe ireo eo andala-pitombona ireo solofokazo lasibatra ireo ao amin'ny sisin-dalana sy ireo afovoany azo efatrandrahana maro no potiky ny afo eo ihany koa ireo mbola andala-pikarakarana isan'ny antony raha ny fanazavana ny fisiny ny fanaovana arina tsy ara-dalàna ny fisomparana noho ny asan-dahalo tandindomindoza manoloana izany ny tontolo iainana ho alaotra mangoro ity faritrala ny Fanalamanga ity mantsy no misy ny loharano mamatsy ny renirano sahabe manondraka velara-tanimbary ao alaotra sy mamelona ny reniranony mangoro raha makasika nyto faritrala PRRM mana périmètre de reboisement de restauration du mangoro ito no lazaina dia mananjara toerana be amin'ny resaka fiarovana ny tontolo iainana satria aza dimy fa sahandrika anankiroa no arovan'ity faritrala ity raha ho an'ny aty avaratra zao dia ny sahandrika ny sahabe ary ao antsika ny sahandrika ny mangoro zany hoe mananjara toerana lehibe amin'ny fiarovana ny tontolo iainana tamin'ny faritra loatra mangoro satria dia ireo sahandrika ireo izay mamatsy ny fariana loatra no tena arovan'ity faritrala ity ka raha io no potika io no rava dia fantarantsika ny fiatraikany amin'ny resaka ataontsika hoe ny ataontsika hoe ny ekonomia ny faritra loatra mangoro zany hoe avokavoky ny ekonomia ny loatra mangoro io zany fisinyity faritrala ity ka zay na ny tanana antsika rehetra zay tompon'andraikitra voakasika indrindra mponina zay miara-miaina amin'ny ny orinasa Fanalamanga ato anatin'ity faritrala ity mba hiaro io ala io satria dia tena mananjara toerana araka voalaza teo amin'ny fiarovana tontolo iainana fisiny io ala kesika io tsy nitaza-potsiny ny orinasa Fanalamanga fa nanamafy ireo paikady efa noraisina adizay toy ny fampitomboana isa ireo polisinala sy ny fampitaovana azy ireo nisy ihany koa ny fanitanana ireo mponina manodidina amin'ny fifanomezan-tanana amin'ny fiarovana ny ala miara-miasa akaiky amin'ny mpitandro filaminana ihany koa ny orinasa amin'ny fisafoana andro manalina ny faritrala tsy vitsy noho izany ny vokatra azo tamin'ireo mpandika lalàna ary efa eny anivo ny fitsarana ireto roa lahy ireto no isan'ny tratra tamin'izay resaka toroala izay tamin'ity herinandro ity mitoy ny ezaka ataon'ny mpitantana ny orinasa Fanalamanga tary ny tale jeneraly Rabevahiny Arlem ary tsy hilefitra izy ireo manoloana ny famotehana ny tontolo iainana sy ny fananam-panjakana inany koa ny antsika misy antiodivety ao anaty dokam-barotra fohy aorin'izay ny tapany faharoa
miaraka mozika sy telma ndaokivazo bobaka kokoa araroty fa promo be mividiana tolotra mozika dia mahazo cadeau méga hatramy 1,5 gigaoctet ikifianao ireo artista malagasy zato isanjato ela kokoa naizanaiza misy anao safidy fotsiny izay tolotra mozika mety aminao téléchargeo ainganany appli dia tsindrio ny 111 étoile 6 dièse. Bonne nouvelle! La promotion continue avec Canal+. Jusqu'au 30 septembre, pour tout réabonnement en gardant votre formule actuelle, bénéficiez de 15 jours offerts sur tout Canal+, pour profiter de vos programmes préférés. Ce n'est pas tout! En vous réabonnant, vous participez directement à la grande tombola spéciale Tout Madagascar pour tenter de gagner des kits scolaires, des télé 32 pouces, des kits anti-délestage. Commencez l'année sur une bonne note avec Canal+. Réabonnez-vous vite et bénéficiez de 15 jours sur toutes les chaînes et participez à la grande tombola nationale. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aelina Nissan. Plusieurs filières au choix. Génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Immédiat, l'USTIO et l'Aelina Nissan. Appelez le 034 31 777 37. PEF, Parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Baobab Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution Envoul. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Vokatra Star mampifaly e! Goavana be hoy ihany fihenam-bidy amin'ireo zava-pisotro Star. 10,000 monja ny tavoahangy vera kely, 3,000 kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa 10,000 ny kely ary 4,000 fotsiny ny lehibe. Tolotra mana kely amin'ireto vokatra voatanisy reto: Caprice, Woko, Yuzu ary Tonique.
Tavernyindray atao ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao anoizatsika izay avy hatrany dia notokanina tamin'ny fomba ofisialy androany 7 septambra ny Telma Shop vaovao tetsy Ambody Atrimo. Tanjona amin'izany ny anamaivana ny fahasahirana ny roponina eny amin'ny manodidina amin'ny fanjifana ny vokatry ny Telma mba ho akaiky kokoa tsy mila mandeha lavitra raha ny fanazavana. Teny talata matina teny Ambohibao hatramin'izay ireo mponina Ambody Atrimo sy ny manodidina no manjifa ny vokatra avy amin'ny Telma antonona nokafana ity shop vaovao etsy Ambody Atrimo ity anamavanana ny fahasahirana ny reto farany ny tompony andraikitra eo anivo ny Telma Madagasikara. Eo amin'ny Telma moa zany mazava loatra fa ny tena tanjonay dia ame afafampo ho an'ireo mpanjifa satria sambatra tokoa zahay mahafantatra fa izy ireo dia misafidy anay ary zay dia miezaka hatrany mame vahaolana amin'ny alala ny fanokafana Telma Shop no amin'izay fotoana izay mantsy dia tsotra amin'izy ireo makaty amin'ny Telma mba ahafana izy ireo misarika hatrany ny vokatra ny Telma Shop. Ao anatin'izany dia be da be ny hitatra eo amin'ny resaka Telma mazava loatra, ao ihany koa ny resaka M-vola, izany hoe ireo resaka varotra M-vola ary indrindra moa izy mazava loatra mba alika izay hitantsika atao renato. Malona ny fisian'ity Telma Shop vaovao itsy Ambody Atrimo ity ho afa-pahasahiranana amin'izay izahay tsy mandeha lavitra intsony ho ireo mponina eny an-toerana. Za zao nao récupération ana pisy ary tena faly zay hoe tsy napozy tokoa moa fa saiky ide ho any talata maty io anao récupération na pisy avery mipisiko dia voavy naka karapanondro tata moa tsy le karapanondroko tsy nety dia voanala ty dia nahita an'ity dia faly be mihitsy hoe esany efa manantona anay ihany le Telma fa dia misaotra betsaka fa mahafinaritra dia tohizatra any asa dia mba maniry kosa satria zay lavitra be aty dia eo any faritry mahitsy any any tsy misy correspondant zao maniry zay mba hiparitaka araka any aminay ihany zany ty asan'ny Telma ty mba mahafinaritra. Tena sahirana be mihitsy zany tamin'ny teo aloha zany mbola tsy nisy an'ity sokatra dia mahafaly anay mihitsy ny nisy sokatra dia nangatahana mihitsy any mbo nisy nity mba anaovana récupération ana compte puce bloqué zay be dia be ny olona lavitra be mihitsy zany ny récupérer an'le puce na hoe code na vola dia mahafaly anay mihitsy hoe mba ity zany mbo misy an'izay tsy andehana lavitra be zay. Talata maty ny nasopy Ambohibao zay foana nandehananay nefa izy ndraiky tsy vitin'izay mandeha fa ohatra hoe vezivezy kely dia nale fotoana zany mba akaiky. Misokatra alatsinaina hatramin'ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora maraina hatramin'ny 12 ora atoandro amin'ny 2 ora hatramin'ny 9 ora hariva ity Telma Shop vaovao etsy Ambody Atrimo ity ho fanomaizana fahafampo ireo mpanjifa. Ity Telma Shop etsy Ambody Atrimo ity izay tsy hivina fa Telma Shop fa 770 manerana nosy ary fa 430 eto Antananarivo. Nanomboka androany atetsy amin'ny futsal andraro ihany koa ny photo mania etsika voalohany momba ny fakatsary orona tsara sy ny manodidina azy karakarainy ny assistante koa amindronana ireo matianina sy liana amin'ny photografie fa ihany koa natao ifanakalozana traikefa sy anamafisana ny serasera fanampanazavana. Fampivondronana ireo mpakasary matianina ao anaty toerana iray zany hoe atao amin'ny urban futsal mandritra ny tiro andro ity 27 et 28 septembre zao sy ireo olona rehetra misehatra manodidina ny sary toy ny panneau décoration panneau compo eo ihany koa ireo panneau impression ao ihany koa panneau cadre photo maro ny trano hoe afaka tsidianao mandritra ny izao roa andro zao ka tongava aty amin'ny urban futsal maro ny trano hoe fa azonao tsidiana fa tongava fa mahafinaritra be miarahana namana miarahana fianakaviana ny tanjonay zany dia tena hoe amirapiratra n'ireo mpakasary matetika mantsy izy ireo ao ambadiky ny fakatsary ao foana zany zareo fa amin'ity tena hoe aseho anay ary ny tanjonay dia hoe nampivadika ny trano evan'zareo studio photo afahan'zareo maneho direct ny fahaiza-manao an'zareo amin'izany resaka fangalana sary zany ohatran'izay koa ny panneau impression satria avy makasary ny olona dia manao impression direct avy hatrany alohan'ny angalana sary ny olona manao beauté kely hitanao daholo zany rehetrarehetra zany mandritra ny 6 andro sy atao amin'ny urban futsal averika any urban futsal Galaxy Andraro mandritra ny 2 andro netsika 27 sy 28 septembre. Ho tanterahana ny 2010 hatramin'ny 13 oktobra ho avy izao ny Grand Rally de Madagascar Sodirex by Azatanar hiavaka ity andiany manaraka ity ary sy mpanamory avy any ivelany andray anjara. Hiavaka ny 4e manche ny championnat de Madagascar ny rally izay ho tanterahana ny 12 hatramin'ny 17 ny volana oktobra ho avy izao. Raha ny fanazavana
ity andiany faefatra ity no lava indrindra. Izy dia coefficient ambony ihany koa coefficient 2 ambony koa ambony indrindra koa par rapport amin'ireo rally efa vita teo le manche anankitelo zany. Mitsinjara ho épreuve spéciale roambe folo izy ity manomboka ny manomboka ny zoma fa 1 ny volana oktobra. Ny départ dia eto amin'ny Sodirex aloha zany ny parc fermé voalohany dia avy eo misy an'ilay ataontsika hoe parady milahatra daholo ny fiaram-pifaninana rehetrarehetra mandeha mamonjy ny CCI zay misy ny salon de l'auto amin'ny fotoana io ihany koa dia eny no amena ny départ officiel. Hiavaka ihany koa ity Grand Rallye de Madagascar Sodirex ity no ny fisian'ilay mpanamory avy any ivelany. Fiaraha-miasa izay toy hatrany raha ny fanazavana. Avy any La Réunion moa izy Esteban Marchand zay champion izy amin'ny catégorie misy anazy any La Réunion. Dia ho avy eto Madagasikara izy anao an'ity rallye ity hitondra Peugeot 306. Zany fiaraha-miasa zany moa zany dia hitohy ary eto koa zany no anambarana fa ny club azatana manomboka amin'ny heritaona dia atao jumelage miaraka amin'ny club Azar na association sportive automobile La Réunion manomboka amin'ny 2025 ka hiara-iasa tanteraka amin'ny izahay club anankiroa eo ho fampandrosoana sy hifampiroboroboana ny taranja fiazakazahana automobile eto Madagasikara sy any La Réunion. Misokatra ny alatsinainy ka hifarana ny alarobia ho avy izao ny fisoratana anarana ho an'ireo mpandray anjara rehetra. Tsy ahivina hatrany miditra amin'ny 4e manche ny championnat de Madagascar ny rallye isika ary mbola isy ny manche iray aorian'izay. Ndray mbaba amin'ny maresaka any ivelany dia metoy hatrany ny daroka bomba ataon'ny Israely ao Liban amin'izao fotoana mandidina ny 700 hatramin'ny alatsinainy teo ireo namono haingy. Very fa nambola velona ireo mponina ao Liban amin'izao fotoana manoloana ny zava-misy. Eo ihany koa ny fahafantarana ny politika ny mpitarika israeliana izay nilaza ny tsy emotra mihitsy. Ny vondrona iraisam-pirenena ankilany izay tsy mbola nahita vahaolana manoloana ity ady mavaivay ity. Atrio indray tompo klasy tompo vavy ny fampahalam-baovao tamin'ity alina ity isaorana feny ianao nanjoy izany hatramin'ny farany. Ivy Richard no hoeto amin'ny rahampitso ny tena kosa mametraka ny mandra-piona indray. Veloma tompoko. Université PEF, parcours études et formation. Ny fampalalam-baovao narahinao teo niaraka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Get Compagnie Internationale, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Immédiat, USTIO et Aeline Anissan vous a présenté. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.